atao hoe région tamin'izany izy a telo amby roapolo sa roa amby roapolo région dia eo lasa efatra amby roapolo zao inona ny antony anaovana azy hoe région ary rehefa antaniny teo aloha teo lazy hoe ataovy mapy régional zay efa nisy mapy régional tsy maintsy ataotsika zay hitambaran'ireo eo tonga am'le fitenenana hoe zay tsy maintsy biky mahay fatambara asa misy mahay na fiteny zany any avondrozona tsy mahay fa raha tsahiny sasany manao an'le satroka iny a baino manao any akanjo zay maraintsika zay le hoe fahasamihafana no arenananatsika ka isika ataontsika Madagasikara dia manohana tsy mizara mitsy le hevisika fa hoe l'état unitaire ihany be da be fantatro tsara any Allemagne ohatra ny any Allemagne no mahatonga azy mandrosony efa lasa lavitra be zareo a ary sady manan-karena be izy a manan'olona mahay dia afaka fampitsitsy fa misy faritra tsy azo dinganina mihitsy raha ohatra hoe mandeha am'le état fédéral raha be io ary manazavanyzany satria misy kio sasany laza hoe ka izay nge président tsy ho lasa président zany mihitsy fa amin'io état fédéral io satria mbola lasa ihany rehefa avy eo dia misy aza atsofoka misy ara tsy resy lahatra koa izy fa ndresaka ino mahatonga no manao an'io mahatonga manao an'io tsy inona kory fa dia aposihana iteny dia miteny ary le teneny teo tamitsika re misy fahazarazara fa arao tena endry misy mahay mihitsy malala arao izay teny président état unitaire tsika ray ihany lera zay tao état unitaire fa atao zay namafisana ny fanapariam-pahefana ameny zany rehetra vao vitatsika plan communal io amin'ny mapy Madagasikara action plan communal ditanareo am'izay fa teniro vao eo satria tsy maintsy any aloha namafisana dia milazan'ireo tsara fa misy faritra sasany eny indrindra tia faritra tsy matsanana tia misy tena roana hoe metsika ny mizaka teny izy dia atavavoaka tsisy tombotsoana na mizaka miala amiko manao an'izy fa ny zavatra fantatro fotsiny tsy asovoaka malagasy io ary zarery fa niara-dinga tamin'ireo le firenena hafa raha ohatra izy manao an'ireo nareo a zay faritra ampiasaka amina ihany ny fantatra izy fa fampikely fa tsazotsaza ny ana national mihitsy amvergure national dia zay valina amin'le olona faritany Madagasikara misy efatra amby roapolo faritra misy efatra amby roapolo isika dia état unitaire malagasy Madagasikara teny amin'ny teny anankiray zay ihany état unitaire inona ny tolomana teto tan ity zay ny tokony hitatsika ao anatin'ilay fikonan-doha inona ny zavatra andrasan'ny olona am'izao ny eto Antananarivo ny any amin'ny faritany ny any amin'ny faritany zany tena za miteny anareo tsy mitady état unitaire zany tsony ny any miona amin'olona be da be any amin'ny faritra za mandeha manao tournée isan'ny solombavam-bahoaka manao tournée raha misy maromaro zany dia za ao anatin'le maromaro fa rehefa miresaka amin'olona any ianao tsisy mitady an'izany hoe mbola ataovy état unitaire zany tsony ato mavesatra amitsika fédéralisme d'accord a fa ny resaka hoe état unitaire koa efa mitsipaka an'izany ny antony azo tsapahitanana loatra le fitongilanana tao anatiny fandraisana fanapa-kevitra tany aloha tany diso natahotra n'lay avoatany le mpitondra rehetra zay ny fandimy teo dia lasa namaivanina ny tany amin'ny faritany andro any any amin'ny faritra mitaky ny fampitoviana lanja ny faritany rehetra eto Madagasikara raha tsy manova rafitra tsika tsy mety zany tsy vitatsika zany ka raha mbola hitoetra tsika hoe anao fa dia baikona avy ety etapony foana nareo any amin'ny faritany tsy d'accord amin'izay reo ary ny ayany any amin'ny faritra mikasika fikonan-dompirenena dia aloha dia teneko anareo hoe vitainareo aloha indray ny texte dia asaina mandatsabaty fotsiny sisan'ny olona any amin'ny faritra efa zay ny ayany hoe ino ty zavatra hoe tady iverina am'teo ihany teo ty hoe tonga dia efa atao sorosotrotra mazava indray dia eo ndray fa mbola latsa-danja indray ny any amin'ny faritra nefa tsy zay tsony tena alohatsika tsy hamita tena ary matoy ny olona ny tolona koa rehetrarehetra ary manaiky ny fanavozana ny any amin'ny faritany dia satria mba te ahita ny anjara masoandrony ny anjara masoandro ilay ny faritra tsisy zavatra betsaka koatriny hoe ataovy mitovy lanja sy mitovy lenta ny faritany enina eto Madagasikara mbola tsy miteny ary izy hoe ataovy mitovy lenta ny région tsirairay fa mbola faritany aloha ny angatahany olona androany zany fe dia tsy ho vitatsika
nefa tsika miteny hoe anao fanovana ka raha tena anovotsika zay ny zavatra tadiaviny any fatra hoe ataovy mitovy lenta ny faritany eto Madagasikara fa tsy hoe misy décision raisina de raha tsy avy ety Antananarivo manapaka anazy de tsy ho raisiny iny décision no hoan'ny any amin'ny faritra tsy possible zany raha ka ohatra anankiray fotsiny DG ao anivona ministère ray ihany ny DG aty Antananarivo DG de isaky maka fanapakevitra tsika ka ilana décision le DG de le DG aty Antananarivo fa ina kay manakana an'io tsy nasiana DG ohatra ny amin'ny teny miaram-pirenena hoe misy filoha-lefitra isaky ny faritany anakeny de inona manakana tsy hanaovana DG isaky ny faritany zany ange de efa mampiova zavatra ngezabe eo amin'ny fandraisana fanapakevitra manendry DG tsika isaky ny faritany zay de efa manova zavatra anankiray de ministère ihany sisa no niveau Antananarivo fa ny direction générale de samy manana ny azy ny faritany tsiraray de indray mandrindra ny ao amin'ny faritra ao anatin'le faritany misy anazy hoe misy directeur indray isaky ny faritra mifandray amin'ny DG io isaky ny faritany ohatra anankiray zay mba mahaingana n'ilay asa zay ataotsika de ny fahasamihafana eo amin'ny resaka lalana zay na tonga le mamerimberina foana hoe exemple ny lehibe amin'ny faritra Razafitrareo fa Brunel sombam-bahoaka izy tamin'izany filoha-lefitra ny faritany ny Fianaratsoa zay natao zay nanalana anazy satria ny teny hoe tsy lahara-pamehana ny téléphérique ny Andry Rajoelina raha tsy mifandray daholo aloha ny district rehetra eto Madagasikara ahoana ny ampifandraisanao ny district ny Marilambo amin'ny district ny anany fatako za tsy teny n'olona fa sao de zay n'olona fa tsy mieritreritra an'izany izy ihany de zany no miteny fa ny anany fantatra ato amin'ny district misy anay faritany Tomasina ahoana ny ampifandraisanao ny district ny Nosy Benala sy district ny Marilambo ahoana ny ampifandraisanao ny district Marilambo sy ny district ny Mahanoro ahoana ny ampifandraisanao ny district Mahanoro sy ny district ny Vatomandry ahoana ny ampifandraisanao ny district ny Mahanoro sy Tanamboa Manampotsy ahoana ny ampifandraisanao ny district ny Fianareva Atsinanana sy ny district ny Soaniaramivongo Maro Antsetra Mananaravaratra ny Vavatena zany anay ny fantatro hoe raha mbola tsy mifandray reo zany ka tena normal tsara le fifandraisana mitovy ny lentandreo zay tsika vao tokony mieritreritra anao téléphérique aty Antananarivo mahazo manidina eny an-danitra amin'izay satria efa mifandray ny district rehetra ny district n'Andilamena mbola ratsy tsy mifandray amin'ny district n'Antsohy afaka ampifandraisina zany nefa raha ohatra ka misy ny finiavana fa tsy manana finiavana atsika mifandray ny district n'Andilamena sy district n'Antsohy de lasa ohatra ny hoe sarotra zany nefa maha-olana zany makany Befandrina makany Mandry Tsara raha ohatra ka mifandray amin'ny ato Andilamena de avy ety Ambatondrazaka indray ny lalana mandeha makany Mampikony makany Mandry Tsara azo atao zany Vavatena mifandray amin'ny district n'Ambatondrazaka ny district ny Vavatena azo atao zany lalana zany ary tsy lavitra maha-olana zany sady aingana tsy mavita tsika satria nanina le mpanapa-kevitra tamin'izany Antananarivo ny lara-pamehana taminazy de tsy mifandray le district nefa district azo nampifandraisina tsara zay le zavatra mahatonga atsika miteny an'izy hoe androany raha enotsika ny any amin'ny faritra mangetaeta fivoarana mangetaeta fampivoarana de maninona tsika no anampy maso mahalona an'izany de neutralité no mibasé amintsika tsy neutralité no nitolomana teto hoe hitolona atsika mba ho neutre ny fandraisana fanapa-kevitra no ny tsy maneutre ny mihitsy aza ny tena mirona any amin'ny safidim-bahoaka hoe mitolotsika hitongilana any amin'ny eritreritry ny vahoaka ny tolona ny fanapa-kevitra raisina amin'ny fanavozana ny hoavy Madagasikara mety ho voadinika tao anatin'le fiarahan'ny telopota ve zany Constant Navelson satria teo zany de efa hoe mba nampiray niona tany andapa ny filoha voafidim-bahoaka anankiroa teo aloha ery Rajaonaro Mampianina Marc Ravalomanana ary ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika tamin'izay nivoaka ny sary endrika miramirana fentsiky sy ny tsisa de amin'ny eo zany zavatra teny ny olona zany amatsy de tena hoe indray fimpirina ahitana ohatr' zany fa de ny azo mifanontaniana hoe kidilidilina ndray ve ny tao fifandamindaminany samy politika zay ve ny tao sa amoahana ny lelazainy namatsika teo hoe toe-tsaina amoahana ny hoe tena isaina sy eritreritra ny amin'ny teny rahanam-bahoaka sy ny tombontsoam-bahoaka amin'izay ahatonga n'ity fireneny ity tsy verimberina tsony misy amin'ndrareo ange fimpirina ampiavanina tamin'izy fimpiry de miverina mirafitra ihany rehefa avy eo ka eo napetraka hoe le toe-tsaina ngamba tsy toe-tsaina fotsiny le izy raha zareo reo izy telo mirahalahy reo
no samy mamoaka hoe zao no hitako za tsy manery manao hoe zao no fahotako tamin'ny repoblika fa zao no hitako fa nanimba ny repoblika na tamin'ny tondrako na tamin'ny fotoana hafa taty aoriana na tany aloha reto ny fotana na tonga an'le repoblika lasa no babon'olona amin'le kôtakôta ary lasa fitondrana tsy repoblika tsony fa ohatrany lasa mpanjaka daholo ny menakavy lasa fanjakazakany ny atoko lasa iny ohatra amireo zareo angeza hoe efa président daholo vo nanangana inona tambazotra atao hoe atoko de zany raha zareo no miteny malalaka mihitsy ny vahoaka ny fikonan-dom-pirenena satria tsy mahatsapa-tena tsony hoe raha zaza mako zao niteny ninninona ho teneniko momba ny hoe repoblika de mamely any Rajaonarimampianina mamely any Ravalomanana fa raha Ravalomanana na Rajaonarimampianina no mamoaka santionany fotsiny hoe tak zao nge ny efa hitanay fa tena nampitrofona ny repoblika ary natonga ny sasany afaka nambabo ny firenena hoe Itsay Rajoelina Ravatomanga nambabo ny firenena tonga de malalaka ny fitenenany ty malagasy ty tsy mahatsiaro tsony izy hoe manembaka ny lehibe tsy mahatsiaro tsony izy hoe manangam-pahavalo le mpanjaka kely tany aminy tsika ty rakotra mpanjaka kely le Madagasikara zay mahatonga an'le fanavoazana ny repoblika no atao ka za raha mba zay zao mba ndrasako de mba izy telo lahy ananatra an'le raiky lahy hoe raha mbola te heritreritra malagasy ianao avoay daholo arany inona daholo ny nataonareo nampitrofona nyty Madagasikara ty ho lasa fanjakanareo mba nritsay Kristian zay ny mba tena nahita ny sary iny de tena zao hoe engany atika tena any amin'ny zavadalina fa tsy fifandamindaminana pilipily tika any ambony any fotsiny isan'ny io moa zao mbola hita satria misy resaka mandeha any ambadika any hoe mety fimakomanana am'izay mety isy mety fionana ivelan'ny Madagasikara ve ao anatin'le satria misy olona meraka fa tao moa zany ny hoe am'izao andron'ny teknôlôjia zao de misy mana sisisika le sary le anankiray mba aloha mba efatra faza de ho telo fotsiny velany io ao anatin'le izy de hoe misy manomana ve na misy hoe mety misy fampionana mety hitranga ve efa tota fa tsy asa ao anatin'le izy mbola raha ratsy vaovao fa mety efa nitranga raha teo moa zany ao anatin'ny fotoana nandalova Madagasikara ao anatina krizy toy izao de aveo taona 3-4 de verina famely ndray de ampivanina ndray zany rehetrarehetra zany alohan'ny anarahantsika fainkely ao anatin'le izy de isan'ny vaovao fandraisana teo moa zany hoe niverinao maly le sidra mampifandray Madagasikara sy Komoro miresaka ery Madagasikara moa zany de ery Madagasikara de isan'ny orinasa reharehan'ny malagasy mihitsy de resahana be dehibe moa zany hoe fiandrianana sy ny sisa eo ndritsika io zany amin'ny zavatra anankiroa le teny hoe fiandrianana aoka tsy eritreretina hoe marika zay manko no henoko tamin'le hoe mariky ny fiandrianam-pirenena aoka tsy eritreretina hoe marina fa mba misy rehare zany le izy rehefa mba hoe velona fa rehefa velona sy mandeha soamatsara io no mariky ny fiandrianam-pirenena fa enatry ny firenena izy anohatra am'izao enatra ka le société de aoko raisina amin'ny maha société azy mihitsy hoe velona ve io de anatin'ny tetika hitondrantsika ny fampandrosoana sy ny fiarin'ny firenena le izy zay vo any arinan'izay vo hoe tena mariky ny fiandrianana tokoa zany hoe marika fa masy mandidy eto amin'ny firenenao ianao na de izy mitondra ny saina malagasy fotsiny ary averiko ny voalohany indrindra ngamany de tsy hoe mariky ny fiandrianana tsy mitatana orinasa ianao ka hoe mariky ny fiandrianana ny tatananao azy fa mampahomby an'le orinasa de eo indrindra ny idirako amin'le hoe ity olona mpandeha bojo ty mpampitondra entana bojo tamin'ny Herimady ity fitsabatsabany manam-pahefana amin'ny politika zany hoe ny politika ampandrosoanao firenenao sy ampandrosoanao fitaterana eo iny tsy adikevitra fa ny ataoko hoe politika de zao ny politika natokony na ny akamakama politika no asisikatsy asisikerina tsy any amin'ny commune ihany na any amin'ny na ihany fa any amin'ny knapsa any amin'ny fitantanana ny fiaro any amin'ny
sonapara any amin'ny herimady ko de zay ny mampitrosona ny orinasa maro ary de ny mpiasa sy ny vahoaka no maty amin'izy zay zany ny amba tena fampitandremana mihitsy okan'izay a tsy ho tsabahan'ny politika sy ny baikibaiko tsy mitombona avany amin'ny mpitondra ny orinasa tahaka ny herimady de tsika rehetrarehetra de mivavaha mba tsy hiaran'izay ity tale jeneraly vaovao ty dao ary hiato kely minitra vitsika de verina manao ny fandaran'ray ary miditra amin'ny ampahany fahatelotsika ao anatin'ny fandarana amin'izao fotoana izao hita moa tsika amin'ny akabeny rehefa amin'ny tapany farany zao de miezaka hoe tsinjodi moa zany de raha tsorina de hoe mba mitondra vahaolana ihany ko satria fa betsaka ihany ohatra zay fotoana lavo zay efa nanao karazana ataontsika hoe état de lieu ihany tika efa nanao rehetrarehetra io da aloha raisy ny tiantso manaraka ty mety efa misatatra an'izany izy miaraba tompoko ya misatana ndray eny ary toizako le teny atao soposta mijery zany mbola tsy mitehaka manotoraka voninkazo andray mpitondra fanjakanety fa mijery aho hoe manao tokony ataondro zareo dia mametaka koa ny fomba fijery amin'ny fanitsina an'io lalana ataondro zareo ina moa tika ny zavatra nataondro ajoelona hoe nampanantanany vahoaka teo eritreretana azo tanterahana tsara satria mahavita fifanarahana iraisam-pireneny ty fitondrany ty hoe anao an'io flaovera io etyanozato ao anatiny fotoana taona fotsiny taona nefa zany raha joelona ny fitondrany raha zavatra niteneny rajoelona rehetra zany dia azo tanterahana tsara daoly ary ataony de fa fitondram-panjakana joro misy ankekiny dia tahak'izay koa ny tenena nandreto hoe raha tonga ary ny fifidianana kanjoelona ny sivily ny fahefana de mba engany tsy ho tahaka tomobilina mandeha amin'ny manoso fijeroty kany akajo ny farany fa izy no nanara-maso zay mitondram-panjakana tokony mpanara-masina zany izy mpanara-maso rehefa vitanyfanjogody vitany asy vitany izy ny tokony anara-maso andreo eky zao no mpanara mba andarana milianana telefonteliny hoe itikikekenareo ty tokony hoe mitahaka mahita zay tiavana ny tenenao de be ngendesina tokony azofanany amin'io hita amizay zamantrangatra eto Madagasikara zay fa jerena fotsiny izy hoe raha tsy misy fanajana fanjakana ohatrareny de tsy mety hitranga li zay ko am'sotro ka efa nikendainy ny ateny mera-pirenena zay tokony nanara-maso de mila fanafodiny iny zany afaka onando-pirenena hoe ahoan'izay fa tsy repoblika fa lasa fanjakany rajoelona le izy ny fitsarana efa matiny tsindrobokotra ahoana koa iny reny ny atao anara-maso reny ny atao de ny mpanao politika afaka tsy mitovy hevitra aminao gadra gagazo lamody be mihitsy ange zany fitenenana hoe gagazo zany teo aloha teo gadra gagazo ny amin'ny mpanao politika nefa reny natao anara-maso fa zay tsy te higadra dia manao dila ho izy mifitenena manao dila zay rehetra zay ny mila fanovana zao satria soavaly tsisy lamboridy le nahazo fahefana ary marina ny tenina hoe raha vita ka mandeha zany anatin'le rotaona reny zavatra rehetra nytonontononony reny ohatra ny mihevitra hoe malalaka ery izy ampitondra vaovao eo ary de vao maika koa soavaly tapaka fe rehefa ireo arofanina rehetra ny tanysaintsika teo reo no tsy matanjaka de amin'ny fikonan-do-pirenena zany ahoana no ampatanjaka an'ireo eny ary raha sika ny antso manaragary miraba tompoko miaraba tompoko manao ane miaraba amin'izay salama tompoko hitako hoe le firenena zany mahay miapika ihany ny raisam-pirenena izy ohatra zao hoe sadrasy zao le tsadeky de chronogramme ny nasehony de teo koa zao nareo raisam-pirenena zao ny tady hoe fampifondronana amin'ny mpanao politika rehetra izy voalanina tony de manontany any Rabelusona hoe mety anakina ihany zay arabe zao ny raisam-pirenena satria izy telona ihany ny tao
Izany hoe hita hoe mahitetika inona hoe zany tenena anazy le fiatrehana an'le fitakena ohatran'ireny zany hoe mampiseho an'ny mamalagasy azy zany. Dia izay nanontaniako hoe mety anaiky vita mety tsy anaken'iny izy telo lamboriny indray zany ny raisam-pirenena. Dia faharoa hoe mety ho tonga any amin'ilay hoe an'olo fournisseur-ny jirama ihany koa hoe le PRRM ity satria somary mafimafy ihany manko ny tenenany an'ny Nyenelek teo. Sota tompoko. Tompoko ty farany angambany a dia ny endriky ny contrat no tena zava-dehibe mampahanina antsika, dia ny teknika izay ho ampiasainao, ny norme teknika tsy maintsy takiana zany. Fa fanampon'izay a tokony ho aingana dia aingana le famoronantsika herinaratra tsy miankina amin'ireo le ary amin'ny hydraulique zany. Ny amin'le hoe ny any amin'ny raisam-pirenena raha fa ohatra nge ka mazava tanteraka fa fikonan-dom-pirenena ny rehetrarehetra ny atao a, tsy misy antony itediavana ny rajoelona manokana ntsony. Ary raha ohatra izy telo mirahalaza eniona teo, indrindra le roalahy efa nanao président république ka mampibaribary hoe zao avy ange ny fahotana tamin'ny république, mahatonga antsika tamin'ity 4e république ity ka io lasa babin'olo tokana ny firenena, tsy miinsiste tamin'ny rajoelona ntsony ny raisam-pirenena. Fa ao amin'ny raisam-pirenena ao ange mety misy mba le ina moa ty le Eswatini iny zao dia apaosiny mihitsy, dia efa izy mirahalahy dia efa kiotofetsy sy maka mihitsy reny, tsy maintsy hiteny foana reny any anatin'ny SADC na any anatin'ny anina rehetrarehetra any. Fa averiko aminao le fanambarana faran'ny firaisambe afrikanina sy ny firenena mikambana teo fa tsisy tokony amboniny mihoatra no reny ntsony igny reny anefany efa napiriprimy le hoe miona nareo ampodiony zay nilefa avoay zay nanotaka ny gadrainareo sy ny sisa, fa tsy nanao an'izay ntsony ny taratasin-drareo reny. Nisan'izany mihitsy ilay satria io moa ao anatin'ilay sady fandaminana ny firenena, eo ihany koa ny fifandraisana raisam-pirenena moa zany zao naovan'ny olona, satria raha jerena tokoa zao tao anatin'izay ataontsika hoe 9 volana 10 volana latsaka teo zay fa raha hoe ny fivoahana taty Afrika fotsiny dia maromaro ihany zay fa kely sisa dia hananika ny eo amin'ny 7 zay raha ny fivoahana taty Afrika zany, ary sady efa mpimaso ihany moa zany ao anatin'le tsika le mbola miantona eo anivon'ny fondrana afrikana mikasika ny ataontsika raha amin'ny lafiny raisam-pirenena moa zany sa ho avy ihany koa moa zany ny fivoriana fanao isa-taona eo amin'ny firenena mikambana, dia isan'ny antoka anankiray moa zany mba tsy isian'le tranga ohatrany tamin'ny 7 sy 2 arivo hoe sans qualité tamin'ireny fotoana ireny nalaza io hoe inona ny tranga amin'ny lohan'izany septambra zany, satria araka nambara teo hoe firenena rehetra izay mikambana eo anivon'ny firenena mikambana dia asaina moa anatin'ireny fivoriana assemblée générale ireny. Tena zava-dehibe reto dia zao izy mitety any Afrika io tena hitodika izy manko fa nilatsaka mihitsy ny teniny hoe panafrikana, tena hitodika mihitsy amin'ny fiaraha-miary amin'ny samy afrikanina ve, fa goavambe mifetraikan'izay. Tsika manko miavina tsy mitodika loatra tamin'ny Afrika amin'ny fiariana. Antso manaraka raha mbola tsy tena vonona izy iverintsika ao anatin'le hoe ny fifatohana ao anatin'le RRM. Inona moa le RRM dia le hoe refondation de la République, zay le izy de Madagascar, zay le resahany eto. Io tsy akinina amina olona tokany io na hoe vondron'olombitsy io fa dia ny pre-firenena zay mihitsy le izy. Dao aloha raisiny ty antso manaraka ty miaraba tompoko. Salama. Manao any? Salama tompoko. Hoe programme antenen'le raika lataloha teny azo tanterahana tsara raha tanterahana, fa tena ambition hafa misy ny azy nataony tsy hanatanteraka an'ireny fa tena le ampahanta an'le firenena mihitsy ny tena fandimoditsika mambabo jereo le izy le vola famatsiana sy ny karazany zetra zarazaraina an'leky namanamana ohatr' izany tsisy mandeha amin'laony leny. Dia io zao mahatonga azy mialina tanteraka ny RRM hoe fotoana fohy nefa mahavita zavatra betsaka ohatran'io afaka tanterahana tsara ilay zavatra mitenenina. Fa
tena iny tena ary tsara mihitsy ny tsy miverina eto tsao fa tena manita firenena tanteraka iny raha iny mbola miverina ary mivaly fasiny iny eo tena zava-doza raha sanatria ny tafaverina dia aloha hoe vereny zao dia ohatry izy telo vereny aloha no mipony to dia raha mbo ametronao hoe engany mbo hevitra tsara no fampiresahana atao fa tsy sanatondray hoe tombosoana ohatr'izany dia ao ny fanantom-pirenena koa mba hangatahana mafisina tsara ny zavatra tokony ho tapahana sy hitondrana an'izay firenena manaraka eo fa tena efa latsaka andavaka zay fa mifodabosaka efa tena manakina zavatra maro mihitsy sady ona zany fanazana azy hoe mampatsiaro saina manokatra amin'ny saina sy ny mason'ny rehetra ihany koa zany manao hoe tena fa le ohatran'ny hoe fahavoazana nateraky le zavatra teo aloha zany miaraba tompoko fahasalamana reo zalahy salama tsara fampisaora tompoko vo fitipitinareo tsara daholo fanteny zavatra rehetra tena nasakokory fa anatena kosa aloha hoe olona efa nanao tsy lety nazatra nanao zavatra sy anina taloha dia ansika fa apetraka arak'izay le izy hoe le tsy diaraka le fiteny tiany namana telefona anengely izy niny olona zao manana zany ohatra andrayjara aminalaona atika zay tena ihany fa tsy mba tompondaka teo aloha dia zany ny amerikanina amin'ny atletisme dia zay le izy dia zay mivokatra sarotra zamba nitaken'izany etiketo hoe satria tsy niarany ainga sisa kanefa tsy avela ho goragora sy afanjakan'le ny avaravana araka le telenareo teo ny fianakaviana ny namanamana ny kotokotoko sisa lam'zany zany tokony ho vany asika ny tokony ho lasy jereo fotsiny reto sekoly manana maizy azy eto amintsika manana targetra ambony dia ambony hoe finoana ny lafatra ny fanajana fiarahamonina kolotsaina misy nge zany fa dia nahoana moa no tsy lasa le firenentsika satria nanana dalàna be sika nanaza olona tahaka reny teo reny dia efa hotaona 10 izy no eo dia mbola tadijariny eo malefa zay fa fiteny le ranamateolo teo fa tena mahafoaka be mihitsy mijory sika mba tsy izany tsy iverena zany tsony dia mba mandeha amin'ny kitsipo fanjona foana moa hoe amin'ny kitsipo fa rehefa mazava ny dinika ohatra hoe 5 taona indromisesy ny para-mitondra eo na 4 taona indromisesy dia bafy ohatra fotsiny zany dia zay zany hoe manaja ny teny nomena manaja ny lalàna ny lampandrina dia mandeha ngely izy saosanareo amin'ny rahalahy misaotra ny tompoko no ny saorana tompoko zany resahany zany zao dia tafiditra ao anatin'ny pitsopitsony zao inona no ivoaka ao anatin'le hoe zavatra ifampitondrana eto ho ametraka ny arofanina ao anatin'izany fametrahana arofanina zany dia mba tsy hiverenan'le mba inona moa le filazanao azy tany amin'le tetezamita le voambolana nalaza hoe ho tafady zay mihitsy zay sy ho tafady tamin'ny repoblika mihitsy teto antso manaraka aloha ary miaraba tompoko miaraba tompo radio miaraba indrindra salama tompoko miaraba vahiny arabe angamo le président Rajela lasana diba iny ve tsy efa hoe manana taratasy fa zay mbola possible ve mbola iverena ny rotsaka indray fifidianana manaraka satria efa ao anaty lalam-pandrenana atsika mazava tsara ve le izy président Constant fa ohatra mbola misy manatiana be ny iverena ny ofidina indray eto Madagasikara zay mba mametra-panontaniana mbola lozika ve ny iverenany eto Madagasikara rotsaka filoham-pirenena saotra indrindra tompo ataontsika mba ohatrohatra adihevitra fotsiny loha fa tsy inona koa fa tadedio fa fitsarana teto amintsika no nametraka hoe gasy ihany izy ka dia afaka mirotsaka zany hoe misy tsy maintsy tsaboana ihany zany eto amintsika aloha za raha nisy an'izay azahoana mitsabo an'le izy fa raha izy tena ny iverina eto asa le zeritreritra reo efa nanao ohatrany hoe fanomana-tsaina matetitetika zany izy tatoato mampiasa nyteny bokon'ny fiainana araka le filazany andreo matoalain azy matetika teto andininy lavalava mihitsy no niraisiny tamin'le faraparany teo zao reke mety fanomana-tsaina daola ie zany ary ohatrany mety efa ny aparatoko ny sasatsasany mihitsy iny amin'ny mpandray zany hoe tendry
zay aloha raha le voambolana nalaza tamin'ny andron'ny prime ministre Cool Roger dia misy an'le niova fo ve izy mbola manana eo amin'ny 5 minitra eo tsika mbola ahafahana mety mandray antso raina roa arakarak'izay mety ho fahazotony olona fa ny efa misy vonona zay ny teknisianina dia raisina loary miaraba tompoko verina kely ny eritreritro PRRM raha ilatsaka izy ka lany tsara tena tsara tsara sanatry tsy lany izy dia tena tokony apetaka hoe mpanara-maso an'izay zavatra fanampirenena sy zay lalam-panorenana itondratsika an'ilay firenenetsika izany ry zareo ireo tokony tena atao mpanara-maso tena hoe tia ny fanarahana fa tsisy dila mihitsy zay zany no hoe izy para le rangariny ndraiky le tenenina reteo iny iny no mipitrapitra sy mampalahelo rehefa tena enjana enina natetraterana iny nakaneverany mahay mampalahelo telo iny fa hevitra ambadika fotsiny iny fa ny ao anatin'ny iny hafa alefandreo le teny soratra masiny iny inona nefa zavatra ny ao anatin'ny fotoana etso trataka eo ngalao izy izy ny ao anatin'ny loha salamo fa 7 adiny ny faharokatra amin'ny fahaefatra zay no nitsongainao fampizarany tamin'le farany teo dia ohatrany hoe izy mihitsy niaran'le fangalaran'olona le famonon'olona le mangalajaza sy ny sisa sy ny orooro sy ny mandatsadra antso manaraka dayary ohatrany tsy nahita 2009 iny ny olona salama eny tompoko eny ary salama efa nidiana eny mahatonga an'izao rehetrarehetra izao e izay ngeo ahy fa alao aho avy eo ahitanay azy aloha dia efa tsy haiko angama ohatrany hoe izy iny nangorooro sy nalatsadra sy ny sisa nga zay tsy nahita 2009 nga zay eny ary raha mbola misy antso avy ao dia mbola raisitsika izy rehefa avy eo fa arak'izany hoe tafiditra eny ary efa vonona ozy izy ny teknisianina dia raisina anao ary miaraba tompoko salama e eny tompoko salama tompoko salama tompoko aby ya za raha mba tiako tenenina tsy fatako loha raha misy loha hevitra fa za sao mamonoka ta radio dia mba tiako tenenina fotsiny hoe ho anareo zay mpisehatra afaka miteny amin'ny radio sy télé reny alors angamba biazina le vahoaka mba biazina mihitsy le vahoaka satria tena hitako hoe be dia be loatra zavatra tsy fantany dia manjary namandray fitenenina ary le olona dia miteniteny foana mihitsy za zao mahita an'ile hoe efitra nandrom-pirenena ka na inona ny teneny sadek ny neo afrikana zany manino izy tsy amin'ny Mali sy any Burkina Faso sy any Niger manao jatony any fa aty amin'ny tany tsy manino aty no mahita lavana foana isaky ny mihetsika eo dia reo zao tokony azavaina vahoaka zany mbola ataoko andriamatoa satria za tsy dia mpanevateva olona zany andriamatoa andry rajely zany ngefa vazay lalàna malagasy mitondra an'izany fa tsy lalàna ny afrikana tsisy traité milaza misy ny hoe mila manao nationalité française ary dia aty amin'ny afrika aty amin'ny union africaine izy mbola gasy any tsisy an'izany fa lalàna gasy miteny fa za tsy gasy tsony iny karaha hitreto izy dia maka visa raha nala nationalité any izy dia tsy manana nationalité na gasy na vazana inona fa apatride ka inona mbola existeny sadeko foana hoe tsy maintsy hoe piona dia akanisa tokony miverina avelao izy andiana mizely any fa tsika gasy miaraka amintsika fa tsy vaza faharoa tsotako raha tatapitra fotoana fa tiako tenenina hoe le tanareo le manana gazety atsoratra sy an'ireny zany mba asy rubrika reto komba ho an'ny mpamaky zay nandoavam-bola ary za tena teteny mihitsy mba ho hitan'ireo vaza afrikana sy vaza tandrefana sy ny karazan'ireo hoe ohatran'iny zany hevitry ny malagasy zany satria nandoavam-bola raha tsy mampanina zany fomba te andraiky tenenina ho hitany rehetrarehetra any ivelany any fa tsy miteny amin'ny radio fotsiny tsisy ngany minotsika eny ary mampirisika anao raisina tanandroa mampirisika anao mihitsy misy fa misy ny be dia be ny sehatra ahafahana manao zany na amin'ny gazety atsoratra zany na amin'ny alalan'ny tony réseaux sociaux tony koa inge fa mandeha reny ary manara-maso ny zavatra mandeha amin'ireny koa inge na ary zareo ary amaraparantsika constant lavelson amin'ilay amaraparantsika tsika monga tena antso farany ty antso farany ary ty eny tompoko
miarabany piany miaraba nareo vahiny anindram-panarana rahapato ntikazany aloha tonga dia tia resaka le lahiver moa zany le hoan'ny misy zato hoan'iny tipisavako izao le mesure d'accompagnement ny fanapahan-dalana ataon'ny mpitondra aloha ohatra amin'izay ohatra aty aminay aty ohatra mbola kitako hoe tena fandeha ohatrany ny olona fotsiny no ohatry ny tsaiko ohatrany hoe voaresaka fotsiny fa le zavatra asa tsy misy dia lalana tokony no andehanana indrindra fa ety atosy tokony mba amboarina aloha averiko foana dia tianko hoe tokony mba amboarina ireo raha lavadavaka sy ireo misy olona ireo mpanao moto amin'ny sisin-dalana iny ny bus koa motoraka izany dia rehefa mijanona amin'ny area tokony mba vetivety fotsiny efa tsy mijanona eny ireo zany tokony hakisaky ny reto mpitandro filaminana reto mpanao ny asany ana zany tokony mba andamin'izay aingana satria raha napaka milalana io tena amboteazy tena nonoa io zany fandinian'ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana aloha dia tena mbola zavatra lavitry ny asa kitay misaka mesure d'accompagnement zay zany da io faharoa resaka fitaterana ihany manreto moto sy bisikileta tena indrindra ho an'ny bisikileta rehefa le miasa amin'ny ala tokony mba isy katadiopra fa tsy misy ninina ahafantarana azy hoe ino bisikileta io sa ina raha efa akaiky ny jirony tômôbila tokony hanao akanjo mazavalina koa misy olona ty amin'ny mandeha amin'ny lalana zay zany le tena accident tena atahorana ny satria na anaty maizina ianao tsy mahita raha tsy misy jiro efa akaiky nday jironao ratsiratsy ohatry zany dia tena mba ianairana nareo commune zany amizay hoan'ny moto moa zany dia efa le stationnement stationnement amilety amin'ny sisin-dalana amin'ny arébus na izanaiza dia ty banana tanteraka mihitsy le sisin-dalana tsisy hijanonana moa ny mpandeha tongotra lasa sahirana tokony mba jerenareo commune ihany koa zay fa tsy mandeha an'izao fotsiny zay zany tokony mba jerena sotranao mitolokevitra tokony hanao akanjo mazavalina koa reny mpitondra bisikileta reny tena zany any bisikileta mihitsy hatra amin'izay tadidiko tsara mihitsy tamin'ny alina tsy maintsy misy katadiopra ny bisikileta na mandeha alina izy na tsy mandeha misy le jiro kely aoriana na le amin'ny sisin'iny misy fisavana fa zao moa lizy lasa ohatrany nefa iny dia tena sady fiarovana an'le mpitondra ihany koa mba fiarovana ny hafa satria tsy voatery le mitondra ihany nge no mety ahita loza fa ny hafa koa amin'le vokatra le tsy fisin'le izy kasitrahana daolo aloha zay nadray anjara tamin'ny tena mety teny farany angamany amin'tinantsika an'le amin'le tsinjodimo tsika io teny farany moa zany hoe ny efa mandroso efa akaiky zany le anomboan'le fikonan-dom-pirenena azadino fa ny firenena zany dia tsika malagasy rehetra manomboka anaty fokon'olona zany ny ikoan-doha fokon'olona any amin'ny firaisana moa ny filazana azy taloha ohatra mahafinaritra le firaisana le commune dia faritra dia firenena ary ny zavatra rehetra dia ao no ikonan-doha ary ny fifampitondrantsika malagasy eto amin'ny firenena manontolo koa dia ao ny ikonan-doha ka ny tokony hotohin'izy ity nisy nametraka teo hoe ka iza ny anara-maso ny hevitra tapaka sy ny sisa dian'izao dia fa zava-dehibe ho antsika vahoaka zany repoblika zany manko ange dia ny vahoaka ange zany ary zany vahoaka zany tsy hoe tangorongoron'olona maro fotsiny dia maro foana ohatran'ny tanapozy eo manjary miresaka foza moa tsika maro foana ohatran'ny tanapozy eo fa zany vahoaka zany dia vondron'olona manana izay fikasana iombonany ary mifandamina ohatra hoe anaty fokon'olona mifandamina momba ny fiarovan-tena sy ny fiarovana ny taranaka zao toa zao fandraisantsika tamin'ny heriny dia mifandamina mifampandrosoana zay ny atao hoe vahoaka fa tsika vondrombondron'olona amin'izao ka so tsika ka voasongony le isatsokajiny fotsiny raha vo fikonan-doha-tsokajiny fotsiny ny atao ny olana ny tokony ho hita amin'iny dia tsika menakavy miara-mamoaka azy fa raha tsy zay dia lasa ohatra ny sanatry ny vava ny andavanandro n'asa tokony nataon'le ministera na tokony nataon'le société civile no lasa ohatra ny fenitra vaoaka hoe tia ny anym-pirenena zay ny anankiray zany tsika vahoaka zany dia mila mifandamina
vahoaka zany a mifandamina zany ary manana ny hevitra ijoroany zany mba sositsika voasongony resaka sokajy fotsiny a dia sokajy isan-karazany eto a zany a ny mety ho azo am'izany fikonan-doha-tsokajy zany a dia ministre reconduit zany ny vokatra zany na société civile mahazo financement ndray satria hoe présent zay ary zay nanao fa le hoe ny firenena hoe ny république no avozina le refondation de la république tsy zay no mahavasika ny de momba n'le izy telo mirahalahy leniona mahapirisika mihitsy mahapirisika re tompoko ny asany ray aman-dreny amin'ny FFKM angamba mety ho enony fa zay tsiketo ve mo mety ho enony am'le hoe lazao inona nareo zany efa président mahita ny rehetra angenareo hoe inona ny fotana aloha enjany mihitsy reo Brito moa napatsian'le hotafady inona ny hotafady tamin'ny repoblika teto amintsika teto raha mba mahita raina roa ary nareo a am'izay zahay madinika afaka miteny tsy ampisalasalana ary tsy mihevitra hoe anatsiny aminareo manko efa nanao président ny repoblika mba tsy omena maso hoe sanatria anatsiny aminareo raha mamoaka ny zava-tsy nety momba ny repoblika teto zay tsy maintsy foanana satria tarazo ratsy ary azahoana manavao an'le repoblika zay ngamba ny azo fampizarana amin'ny androany fampizarana ny androany efa soma farany amin'ity volany ity koa dia amin'ny soma heriny anio fa soma vaovao ary efa inona fa misy dingana vaovao indray a hotratra mandrapatonga zany herinandro eo anatsika eto zany fa dia izay koa nametrahana mandrapitafa misirariana soa ho antsika rehetra dia samy ahita vokatsoa daholo amin'ny zavatra zay atao dia mirary soa ihany koa ho an'ny rehetrarehetra manosatra ny teknisiana napita amin'ny fety tsy amin'ny lafin'ny teknika mandrapitafa mandrapiresaka amalaraka indray Bemray Top Radio roa ambizato teboka valo Bemray iresana masoa sy mahafinaritra